Faly miarabantsika rehetra izay mpanaraka tsy tapaka ny vidéo izay alefa eto amin'ny YouTube manonona ny fiadanan'i Jesosy Tompo amintsika tsirairay avy ny tenako apôstôly Andreas ihany no miaraka amintsika ao anatin'izao fandarana manokana izao. Faly manambara amintsika ihany koa ny tenako izany fa isy ny karazana vidéo alefantsika indray mandeha isan-kerinandro eto amin'ity fandarana manokana ity zany izay anitanako antsika rehetra satria fotoana zany zao fanambarana ny fahamarinana ary fanehoana ny voninahitr'Andriamanitra dia tsy tsara tsony misy elanelana amina mpanompon'Andriamanitra isika fa tsara tena hoe amin'ny fifandraisana amin'ny mpanompon'Andriamanitra izany. Ka misy vidéo alefako zany isan-kerinandro, indray mandeha isan-kerinandro eto amin'ny YouTube dia asaiko ianao mba hanaraka an'izany foana, hitondra teny fampahirezana, hitondra fampianarana ihany koa anatin'izany rehetrarehetra izany mba hitarihana lalana antsika indrindrandrindra isika tia ampitan-dranomasina ity mila mahafantatra tsara ny sitrapon'Andriamanitra isika ary mba mandray taridalana zany mba hahafahana miatrika ny fiainana satria amin'ny vaninandro farany tahaka an'izao dia miasa zany ny herin'ny maizina dia mila mahery isika rehetra mpanompon'Andriamanitra sy kristianina mba hahafahantsika manohatra izany rehetra izany. Manarak'izay dia misy ny vaovao mafaly hozaraiko amintsika rehetra, nanao ezaka izahay mba ampitana aingana ny fahamarinana sy ahafahantsika rehetra mandray fampianarana ihany koa anatin'izany rehetrarehetra izany dia misy zany ny web radio izay nalaina avy amin'ny radio avy aty Antananarivo Madagasikara zany ho aparitaka maneran-tany dia afaka miaino avokoa zany ny rehetra indrindrandrindra isika rehetra tia lavitra aty zany afaka manaraka tsara ny fampianarana satria ny radio feon'ny lanitra izay ao Antananarivo no nakana azy dia aparitaka maneran-tany zany ny fandaharana izay mandeha avy amin'ny radio feon'ny lanitra ao Antananarivo io zany. Dia ny fomba fanaovantsika azy sy ny fomba hienoantsika azy télécharge application ianao, misy application tsotra kely izay téléchargenao hoe Listen to my radio dia rehefa vo télécharge anao io application io dia io amin'ny recherche io ianao manoratra rehefa sokafanao zany le application dia soratanao io amin'ny recherche io hoe RFL R dia F dia L dia manao recherche ianao dia tonga dia misokatra avy hatrany ny web radio antsika zany misy play kely fotsiny ery ambany ery dia cliquenao le play iny dia tonga dia mandeha zany ny radio na ny web radio zany maneran-tany dia mba ho fanampiana antsika rehetra no antony anaovana an'izao vidéo zao sy anaparitahana an'izay web radio zay mba afaka mihaino radio foana ianao zany amin'ny fotoana rehetra dia niezahana moa zany mba handeha 24 heures sur 24 zany ity web radio ity mba ho fampahirezana antsika rehetra. Misy hira mahafinaritra be ao anatin'io ary mandre fandaharana ianao isaky ny maraina manomboka amin'ny 7 ora maraina, misy ny hoe maraim-baovao mahafinaritra, amin'ny 10 ora misy fampianarana miaina amin'ny fiainam-baovao, amin'ny 12 atoandro famerenana ny fampianarana izay mandeha amin'ny 7 ora alina dia ny amin'ny 7 ora alina moa zany na amin'ny 7 ora hariva dia efa misy fampianarana mivantana émission spéciale zany izay anasana antsika rehetra mihitsy anaraka an'izany satria fotoana tena mahafinaritra izany dia izay no vaovao mafaly entina amintsika rehetra mino sy manantena fa hiparitaka ny fahamarinana ary ho be dia be isika rehetra no vonjen'Andriamanitra amin'ny alalan'izay web radio zay zany ka dia mirary ny sosiny tsara ho anao ny tenako aza miala amin'Andriamanitra mihitsy fa miorena mafy dia ho hitanao ny voninahiny. Tahin'Andriamanitra daholo isika rehetra.